Fa mitohy kosa ny fanehoan-kevitra mikasika ny fisitahan'ny Papa Benoît fa 12 ny fipetrahana masina ao Vatican ary ny fifidianana izay anolo azy amin'ny mampitarika ny fiangonana katolika azy dia nitondra ny heviny artsevekana Antananarivo Monseigneur Rodon Razanakolona tao anatin'ny resadresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety ny MATV omaly. Akoatra ny moa dia anisany nametra-panontaniana tamin'ny ihany koa izay sady filohan'ny FFKM ny momba ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadihadiana Ivola Ravoavy eo amin'ny sariny Tsiry Rakotoarsan. Omaly no nandao ny fiketrehana masina ny Papa Benoît XVI anisany andrasan'ny olona manerana an'izao tontolo izao indrindra kristiana katolika ny hoe fiandrasana ny hoe dimbin'ny Papa Benoît XVI afaka azavainao hoe Monseigneur ahoana ny fombafomba amin'ny fanoloana papa zay ary ahoana ny fomba fitantanana fiangonana mandra-piandra izay hoe dimbin'ny papa zay. Eny ary dia araka ny fanontaniana napetraka ho teo moa nitsahatra omaly hariva ny fitantanan'ny Papa Benoît fa 12 ka efa vory ao Roma zao ny kardinaly izay hifidy ny dimbina. Io ireo kardinaly ireo zao nataony zareo hoe amin'ny teny frantsay moa zafady indrindra hoe collège des cardinaux, zany hoe lasa vondrona anankiray ireo dia ireo zany no mitantana amin'izao fotoana izao ny fiangonana katolika nefa tsy mandrava n'inona tsy afaka manovana inona na inona fa fampandehanan-draharaha sisa atao amin'izao fotoana izao. Ary zay fampandehanan-draharaha izay efa misy moa ireo rafitra atao anaty fiangonana katolika dia efa mandeha ka ireo aloha samy mitantana fa mandefa ny zavatra maika dia maika raha fa tsisy afaka manova zavatra fa tsy maintsy miandry ny fahatongavany fifidianana ny papa vaovao. Ka ao anatin'izay ary zany amin'izao fotoana izao manomana ireo efa tonga ao Roma manomana ny fifidianana ny papa ny tena ataony novaindohany raharaha. Ary tamin'ny farany teo moa nisy atao motu proprio na aza moa ny asana décret moa nilazantsika an'izany takana hoe décret d'application fa nisy ny atao constitution apostolique zay hoe rafitra napetraka hoe atao fiangonana momba ny fitantanana ny fifidianana ny papa raha vao tsisy papa ray masina eo zao ny rafitra efa mipetraka iny kanefa noeverina fa ao anatin'ny 12 andro aorianany tsy fisian'ny olona eo amin'ny fitantanany fiketrahan'ny papa ray masina dia tsy maintsy ao anatin'ny 12 andro dia atao ny fifidianana farafahatarany indrindra ny 20 andro ka eo ny tamin'ity natao hoe ho azo atao ny mampandroso an'izay fotoana izay mety asa tsy fantatsika tsy mahalala fa mbola eo mpanomanana zany ireo olona ireo avy eo izy ilaza amintsika hoe zao ndray ary fa hatomboka amin'izao ny fifidianana ny papa ray masina dia araka ny fanao moa andro tokony zany hoe andro tokony ny vato nireo olona mandatsaka vato satria ny kardinaly feny 20 taona ny mihoatra dia tsy mifidy intsony ary tsy fidina intsony. Hoe malina ny kristiana koa zao no mahafantatra hoe inona moa zany zao no ataon'ny Papa Benoît XVI tao aorianany ny hoe fisitahan'ny fiketrehana masina iny ary anisany mahabe ady hevitra ihany koa amin'izao ny dimbiny maromaro moa any ivelany ireo mpanao gazety manao tombatombana ny mety hoe ho dimbin'ny papa manao manokana tokony ohatriny ahoana ny hoe toetoetra ho an'ny dimbin'ny papa satria anisany hoe nielan'ny Papa Benoît XVI hoe fanterana ny tsy nahavitany le mission. Tsy fananana ny hery ampy intsony atrehana ny didy amin'ny maha papa ray masina azy satria maro tokoa moa no adidy mipetraka aminy. Efa hitantsika tamin'ny faravarany teo iny somary reradraraka tokoa izy na ny mandeha sy ny sisa fa tsapany zay vao hoe raha ny heritsaina sy ny anina efa tsy manampy azy velontsony
ny tenany fa efa mihareraka izy ka raha no fitiavana ny fiangonana no nasa enina na hoe za hijanona am'izay rarin'zay inona ndray no ataon'zao a io moa nefa nilazaininy hoe amin'ny fomba manokana ho izy fomba vaovao izy de ao anatin'ny vavaka aloha voalohany indrindra zay ho izy a no anapiako ny fiangonana ary andraisako anjara ary fatatika olona mpanoratra izy iny intellectuel matanjaka be dia hanoratra izy zay misy zavatra maro samihafa fa izy mpamparay maso iny mbola nanana fotoana hanoratana boky hitanareo dikan'izay olona miasa miketiketiky any lohany tena mandeha be ka zany hoe nisany zavatra zay le fikarohana satria teolojiana izy pikaro ka izy